Amin'ny fifaliana indray ry havana no hiara-banantsika amin'izao sabotsy mamarana ny herinandro izao. Hamaky sy hiaino mofinaina isika ka andeha hivavaka mialohan'izany. Andriamanitra ilay mpitarika sy mpamonjy anay ianao a, nanome anay sy nitantana anay tamin'ny namakivaky ny herinandro lasa iny, niatrehanay ny fifaliana sy ny fisentona, namakivakinay ny tsara sy ny ratsy, kanefa nitondranao anay hivoaka ho mpandresy mandrakariva. Misaotra anao zay Tompo, satria fantatray marina tokoa fa momba anay ianao. Tonga ary ankehitriny ny fotoana hamakianay ny teninao, de miteneny ianao araka ny fombanao, ampahazavao aty anatin'ny fonay, ny sainay, ny fanahinay, ny hafatra tianao ampitaina aminay amin'ity andro anio ity. De amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo mahavonjy, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika ry havako malala amin'ity andro anio ity dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Tantara Voalohany toko 240, ny 19 hatramin'ny 17. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: koa noho ny renin'ny Filistina fa efa nosorana ho mpanjakan'Israely rehetra Davida, dia niakatra hitady azy ny Filistina rehetra. Koa raha reny Davida zany, dia nivoaka hiady taminy izy. Ary dia tonga ny Filistina ka niakaka teny amin'ny lohasahan'ny Refaita. Ary Davida nanontany tamin'Andriamanitra hoe hiakatra hamely ny Filistina va aho? Hatolotra aho eo an-tanako va izy? Dia ho Jehova taminy: miakara fa hatolotro eo an-tananao izy. Dia niakatra nakao a Bala-Perazima Davida, ka namely azy teo. Dia hoy izy: ny tanako no nampamakian'Andriamanitra ny fahavaloko hiparika toy ny rano vaky. Koa izany no nanaovany ny anaran'izany tany izany hoe Bala-Perazima. Dia nilaozany reny teo ireo andriamanina, ka dia nasain'i Jehova nodorana tamin'ny afo. Nasain'i Davida nodorana tamin'ny afo. Ary tonga indray ny Filistina ka niakaka teny an-dohasaha indray. Dia nanontany tamin'Andriamanitra indray Davida ka novaliany hoe aza mandeha hanenjika azy, fa mivilia azy dia mandehana fa ho tonga eo aminy ianao eo amin'ny tandrifin'ny hazo balsama. Ary raha toa mahareny figadongadon'ny olona eny amin'ny tendron'ny hazo balsama ianao, dia miainga amin'izay hiady, fa amin'izay no efa miainga mialohanao Andriamanitra hamely ny miaramila ny Filistina. Ary dia nanao araka izay nandian'Andriamanitra azy Davida, ka dia namely ny miaramila ny Filistina hatrany Gibeona ka hatrany Gazera izy. Ary nilazany Davida ny ely teny amin'ny tany rehetra, ary nataon'i Jehova nahazo ny firenena rehetra ny tahotra an'i Davida. Ray masonao, manamasinana anay ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity mofinaina ity ry havako malala dia mitantara indrindra ny nandresen'i Davida indroa miantaona ny Filistina sy ny miaramilany. Raha marina kokoa, efa nanomboka nitombo ny tanjaky ny fanjakan'i Davida. Nahazo laka ny fahefany, nanomboka tamin'ny nanosorana azy ho mpanjaka amin'ny Israely rehetra. Tsisy ankinafinafina intsony zany zao neny Davida, tsisy tahotra intsony hoe mbola tahotra ny Saoly, fa tena efa fahefana feno. Arak'izany dia tena nanana fahefana sy fanjakana matanjaka izy.
Reny fahombiazana sy fandresena azon'i Davida reny anefa de tsara ny manamarika ety am-piandohana fa fahombiazana sy fandresena vokatry ny fankatoavana an'Andriamanitra tsotra zao. Fandresena sy fahombiazana izay avy amin'ny fitarihan'Andriamanitra ny vahoakany. Hitantsika misongadina amin'ny Timothée 9 mantsy fa Andriamanitra no manome baiko ka dia mankatoa zany baiko tokana avy amin'Andriamanitra zany i Davida ary zay no mampandresy azy. Izay no ahazony fahombiazana sy fandresena. Ndeha ro jerentsika ry havako malala ny hevi-dehibe amin'izao mofinaina izao de ny hoe ny iraka mandray ny baikon'Andriamanitra voalohany miroso andresy ny andriaman-kafa. Ny iraka mandray ny baikon'Andriamanitra dia miroso handresy ny andriaman-kafa. Rehefa tonga ny fahavalo ny Filistina zany de nanontany an'Andriamanitra Davida. Tena fomban'i Davida mihitsy manontany an'Andriamanitra io. Tsy manao asa izy raha tsy avy manontany an'Andriamanitra aloha. Nanontany an'Andriamanitra izy manoloana reto fahavalo lehibe manatrika azy. De Andriamanitra niteny taminy hoe miakara fa atolotra eo an-tananao izy. De indro fa nanaraka tsy misy fepetra izany baiko zany Davida. Eo anatrehan'izany ry havako malala de hitantsika fa tsy Davida akory ny mahery, tsy Davida akory ny natanjaka na ny miaramilany, fa tena misongadina hoe ny herin'Andriamanitra momba ny Davida sy Israely. Ary zany miraty eo moa no hitantsika eo ny amin'izay tenenan'Andriamanitra hoe ary hoy izy ho atolotro eo an-tananao ny izy. Tena Andriamanitra mihitsy no miasa ary izay no hitany koa ny tenen'i Davida hoe ny tanako no namakian'Andriamanitra ny fahavaloko. Andriamanitra no miasa. Fa ny zavatra lehibe izay tena misongadina eto ry havana de zao. Tsy ny fahavalo ireo Filistina fotsiny no resin'i Davida sy ny Israely na raha tiantsika hoe no resin'Andriamanitra, fa zary tonga resy eo anatrehan'ny Davida sy ny vahoaka Israely koa ny Andriamanitry ny Filistina ary dia zary nobaboan'izy ireo teo koa zany. Azo ambara zany hoe resy eo anatrehan'ny Andriamanitry ny Israely ny Andriamanitry ny Filistina ka de nodorana tamin'ny afo. Nasaina nodorana tamin'ny afo. Misy ihany mantsy amin'ny fomba tahaka an'ireny dia rehefa azo ny Andriamanitra ilay fahavalo de indray no lasa tompona sy asandratry ny tafika ho lasa andriamanina. Tsy izany no hitantsika eto fa tena faharesena tanteraka ho an'io Andriamanitra ny Filistina io. Noho izany zany de afaka mitentsika fa tsy faharesen'ny miaramila sy ny tafika ihany no tanjona, fa indrindra ny amin'izay ady atao amin'ny andriaman-kafa, ady atao amin'ny sampy, ady atao amin'ny fanahy hafa rehetra izay manangoly sy mamatotra an'izao tontolo izao sy izay heverina ho fahavalo. Raha tadidintsika tsara Jesosy Kristy tamin'ny fotoan'andro rehefa tojo lehilahy anankiray, zatovo anankiray izay nampifanitsitony ny demonia, efa tsy nahatsiaro tena intsony, efa matanjaka be tsy voatazona lehilahy maro, efa nasiana gadra ny tongotry sy ny tanany. Eo anatrehan'izany Jesosy de tsy niady tamin'ilay lehilahy demoniaka akory, fa nandroaka sy niady tamin'ny fanahy ratsy izay namatotra io lehilahy io. Revako malala, eo anatrehan'ny sokajin'olona izay heverina ho fahavalo de tena fahendrena kokoa ny miatrika ny fahavalo ara-panahy de ny devoly sy Satana izay mamatotra ilay olona. Miady amin'ny devoly ao anatin'ny demoniaka ny mpino fa tsy miady amin'ilay olona demoniaka. Miady amin'ny fanahy ratsy izay mandehandeha eny amin'ny rivotra ny mpino
fa tsy miady amin'izay heverina ho fahavalo. Ady lehibe hatrehan'ny mpino rehetra arak'izany. Zany ady amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra izany, fa tsy any amin'ny olona izay heverina mitondra izany loatra akory. Ny iraka mandray ny baikon'Andriamanitra mantsy dia iraka miroso, andresy ny andriaman-kafa, andresy an'ny Satana, andresy ny sampy, andresy any devoly sy ny asany rehetra. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika amin'ity soratra masina ity dia ny hoe ny iraka mandray ny baikon'Andriamanitra dia miroso amin'ny fahatahorana an' Jehova. Eo amin'ny andininy 17 hatramin'ny 17 tapany faharoa amin'ity mofinainy ity no anasongadinana izany. Ny iraka mandray ny baikon'Andriamanitra dia iraka miroso amin'ny fahatahorana an' Jehova. Na dia miverimberina mahazo ny mpino hatrany aza mantsy ry havako, ny olana mitovy na ny fahavalo iray dia tokony ho tsaroantsika fa manana ny fombany samihafa hamahana ireny olana ireny Andriamanitra. Tsy Andriamanitra maty akazo tokana amin'ny famahana ny olana izao tontolo izao mantsy izy, Andriamanitra zany, fa Andriamanitra manana fomba samihafa ary fomba vaovao mandrakariva tahaka ny famindram-pony vaovao mandrakariva no hamahany ny olana. Hitantsika eto zany zao na dia olana mitovy aza no niseho teo amin'ny Davida, fahavalo iray, toerana iray, dia nanana ny fomba ny Andriamanitra hamahana ny olana. Ilaina eo anatrehan'izany ny fankatoavan'ny mpino, ny fitariany ilay vahaolana sy ny taridalana omen'Andriamanitra azy. Eto ry havana dia hitantsika fa tena tsy i Davida akory no mahery, tsy i Davida no lalitsaina, fa tena Andriamanitra mihitsy no nanome azy ny paikady entina indray andresena amin'ity dingana faharoa ity. I Andriamanitra mihitsy no misongadina ary ny herin'Andriamanitra no mila ho eken'ny vahoaka rehetra rehefa avy eo. Zao mantsy no voalaza ny amin'ny 17 hoe ary nilazan'i Davida ny ely teny amin'ny tany rehetra, ary nataon'i Jehova nahazo ny firenena rehetra ny tahotra an'i Davida. Tsy Davida no nandresy ho azy, fa Andriamanitra no nampandresy azy. Ary tsy Davida no nisandratra ho azy sy nalaza ho azy, fa Andriamanitra no nampisandratra azy. Arak'izany rehefa mandresy isika dia tena adidy ny miankohaka sy matahotra an'Andriamanitra izay nampandresy antsika. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ny asa rehetra izay ataon'ny mpino, ny fiatrehana ny olana samihafa eo anoloan'ny mpino dia mila fitandremana mandrakariva. Mila fitandremana sao raha tojo fahombiazana isika dia sao alaim-panahy handeha hirehareha. Mila mitandrina satria raha tojo fahombiazana ny rao alaim-panahy hanadino an'Andriamanitra izay fototry ny fahombiazana. Manana adidy anandratra ny Tompo izay nampandresy mandrakariva isika. Tsy tokony hanadino ny mpanompon'Andriamanitra koa anefa isika hitsakilan'izany arak'izay hitantsika eto hoe nilazan'i Davida dia ny ely nataon'Andriamanitra nahazo ny firenena rehetra ny tahotra azy. Arak'izany dia tsy tokony hanadino ny mpanompon'Andriamanitra izay mpitondra ny hetahetatsika sy ny fitarainantsika eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva koa isika. Matetika manko ry havana isika ny mpanao an'izany mba ho eto ambavaka pasteur fa misy an'izao olana izao, misy an'izao nala fanadinana ny zanako marary sy ny sisa, entina ambavaka. Fa eo anatrehan'izany rehetra izany, rehefa mahita fahombiazana
De nataon'i Jehovah nahazo ny firenena rehetra ny tahotra ny mpanompon'Andriamanitra. Atao zany tsy noho ny aminy, tsy noho ny amin'izy mpanompon'Andriamanitra akory, fa noho ny fahatahorana an'Andriamanitra. Noho ny amin'Andriamanitra no anevantsika izany rehetra izany. Dia ho amintsika mandrakariva ry havako izany teny izany ahazoantsika fandresena sy fahombiazana amin'ny alalan'ny fankatoavana sy ny fanarahana ny paikady sy ny baikon'Andriamanitra amin'ny fomba samihafa, amin'ny fotoana samihafa araka izay hitarihan'ny fanahy antsika. Fa ho an'Andriamanitra ireriany kosa ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao lehibe tokoa izay Andriamanitra fa nomenao zany teninao zany. Teny izay mampanantena fandresena ho anay. Teny izay ahazahoanay toko fa momba anay mandrakariva ianao. Misaotra Tompony amin'ny fitarihan'ny fanenao masina ho aminay tsiraray avy mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Ary ankehitriny izay dia mivavaka ho an'ireo izay voafatotry ny fanahy ratsy, voafatotry ny andriaman-kiafa, voafatotry ny asany maizina ny devoly sy Satana. Ianao Jesosy hamahazy ireny ary hahatonga azy hisandratra, hanana fahafahana fa raha ny zanaka no hanafaka dia ho afaka tokoa izy. Dia aminao Jesosy no hanandra-tanay izany mivavaka izany. Amen.